ilaza zavatra anankiroa na telo anisan'ny investissement tsara indrindra mba tiako ifampizaranareo anareo satria iainako moa le izy dia mba sosy tsara antsika mpanaraka ny pejy MC Lafatra. Ny mividy tany tomboky lahy sy mivavy dia anisan'ny investissement tsara indrindra. Ny mividy tambary dia anisan'ny investissement tsara indrindra. Ny mividy volamena dia anisan'ny investissement tsara indrindra. Satria nahoana hoy ianareo? Satria ny tany dia miakabidy foana isan-taona, ny tanimbary dia miakabidy foana isan-taona, ary ny volamena dia miakabidy foana isan-taona. Tsara marihana fa na mbola tsy ho ampiasainao aza le tany zany fa any aoriana any vao ampiasaina dia manan-kery foana ary ilaina foana iny ny tany moa tsara marihana fa tsy mipetraka ho anao tompony ihany fa lovain-jafy mihitsy izy io. Dia tahaka izay ihany koa ny volamena, ny fividianana ny volamena dia aza tonoina fa ny volamena tomboky lahy sy mbavy dia harena mampitombo harena, ary ny volamena dia miakabidy foana. Dia tsara ihany koa zany no mirafaka sy manao azy sy manao investissement manokana mahakasika ny volamena. Noho izany raha hitahiry vola ianao ohatra ireny mitovy any amin'ny banque ireny dia afaka ataonao ihany koa hoe mividy tany, tambary, volamena fa mahasolo banque ihany koa ireo. Dia iengany mba ho tafa ny sera rehetra tomboky lahy sy mbavy afatra avy aty amin'ny MC Lafatra. Iengany ianareo mba hazo vola be, dia rehefa mahazo vola be dia vidana tany, vidana tambary, vidana volamena mba ho harena mipetraka fa harena mitombo harendreny. Raha nasosina tsara anao dia mba partage kely ity vidéo ity. Misaotra tomboky lahy, mankasitraka tomboky vavy.